Fa mafy tamin'ireo mponina ny fiatrehana ny fanakatonana ny faritra raha ny tao amin'ny faritra Iboeny manokana ny resahana raha ny fitarenana izy ireo. Sidra olana indrindra teo amin'ny lafiny arabola ireo mponina natao anatin'izay fanakatonana ny faritra izay indrindra fa ireo miasa tena izay ny vola azo androany hoanina androany ho ny governoran'ny faritra ho fitsinjovana azy ireny dia nisy nitetika asa ankohonana miatrika na ahafahana ny zaravola 10,000,000 ho an'ny tokantrano miisa iray alina atao amin'ity faritra ity fanazavana. Tafiditra tao anatin'ireo faritra voatery tsy maintsy nakatona ny faritra Boeny noho ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 tany toerana. Ny taraina nefa tsy afana loatra ireo mponina, indrindra fa ireo miasa tena noho ny fisiany fidiram-bolan'izy ireo noho izay fanakatonana izay ho ny governorany ity faritra ity. Zava-dehibe ho an'ny mponina satria fantatsika tsara fa Mahajanga zao anisan'ny faritra voalohany nakatona noho ny areto mandoza ity. Misy dikany ngezabe zany hoe tonga dia tsika mihitsy ny victime voalohany tamin'ity deuxième vague ity ary fantatsika tsara fa efa roa herinandro inefatra angambo zay no mikatontsika misy fetraka ngezabe amin'ny fiainan'ny mponina zay zareo mazava ho azy amin'ny olona zay manana atom-pivelomana mety moramora ihany fa ho an'ireo marefo izay tena sahirana mitrongo voahomana dia tena fantatsika tsara hoe zavatra mazefatra amin'ireo zavatra misoka ozy izao hoe tokony mahay misitraka tsika ary mila mahay mifanampy mifampitsindrany koa tsika vahoaka zany anatin'izay fahasoavana zay fa na dia zany raha niady mbola tsy vita mbola mitoy niady amin'ity Covid ity. Tafiditra ao anatin'izay fanampiana ny mponina izay indrindra fa ireo tokantrano tena marefo no nisy ny tetika asa ankohonana miatrika izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola hoy ny ministry ny mponina. Tokantrano ray alina no hisitraka izany ao amin'ny faritra Boeny. Isaka ny tokantrano misy ny kritera tsy maintsy apetraka tsy hoe isam-batan'olona ny fanomezana fa isa tokantrano izay tsapa ary fantatra fa tena marefo izany hoe misy ny fidignana ny fotony mihitsy fagnamboarana izany listan'ireo mpisitraka ireo. Vola 10,000,000 no zaraina ho an'ireo tokantrano marefo ho iatran'ny ministra. Natao hividianana sakafo sy ireo kojakoja madinika ilaina ho tokantrano avy hatrany ny vola fanampiana voaray ho ireo nisitraka izany. Aftako bazarena avidikany hoaniky. Tsy vidiko Victoria va mavidy hanina hoaniny foana. Niany tsy miteraka. Mbola hitohany amin'ny faritra hafa ity tetikasa ity raha ny fanazavana.